Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra ity alarobia fahatelo ny volana May ity ary misaotra an'Andriamanitra isika vola amin'ny tombonandro tombontona ahafahana mandray hery avy any aminy. Mialohan-derantsika ny amin'ny mofinainana io dia aray vavaka isika. Tompo-Andriamanitra eo mbola misaotra anao indray mbola hanome tombotsoa anay hianatra ny teninao ary koa handray ny famindrambonao. Tompo tahanao amin'ny tara-pahasoavanao izay mba tsy vily lalana fa ho eo aminao mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe mpiambina tsy mba rendremana. Mpiambina tsy mba rendremana. Nalaina amin'ny salamo fa 1:124 manao hoe indro tsy matory na rendrehana ny mpiaron'i Israely. Amen. Mihevitra ny amin'ireo asa tsara sy feno fandavan-tena nataon'ny fiangonana tamin'ny lasa tokoa Andriamanitra. Voarakitra an-tsoratra any an-danitra avokoa ny zavatra rehetra ary tsy ampy anefa izany. Tsy hamonjy ny fiangonana ireny rehefa tsy mananateraka intsony ny iraka nampanaoviny Andriamanitra. Raha tsy mitsahatra ireo fanaovana tsirambina sy tsy firayana nasehon'ny fiangonana tamin'ny lasa dia hiamitotongana ho amin'ny fahalemena sy ny fombafomba ivelany izy raha tokony handroso amin'ny kery sy ho amin'ny hery. Moa ve tahaka izany ny zava-misy tokony ho hitan'ny Kristy eo amin'ny fiangonany? Koa tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo ka dia mibeba ka manaova ny asa voalohany. Hoy izy ny Apokalipsy 2:5. Mety ho kely ihany ny fotoana fanararoatra eo anoloantsika ankehitriny. Raha toa lalovana fotsiny izany fotoam-pahasoavana sy fotoam-pibebahana izany dia izao ny fampitandremana omena antsika ho avy aminy aho ka hamindra ny fanaovan-jeronao hiala amin'ny fitoerana raha tsy mibebaka ianao. Ilay niara-pamirina sy be faharipo no nanonona an'ireo teny ireo. Fampitandremana mihezinezina ho an'ny fiangonana sy ny olona tsirairay izany. Fa ilay mpiambina tsy mba rendremana dia manjefa ny asa ataony. Fa noho ny faharipo ny mahatalanjona ihany no tsy handinganana azy ireo tahaka ny hazo izay manimba ny tany. Amin'ny andro farany dia hitodika amin'izay ny fantohantsika sy ny asa nataontsika ho an'ireo sahirana sy nampahoriana ary ireo nalaim-panandro fanapa-kevitra farany raisin'ny mpitsara ny tany rehetra. Tsy azonao atao ny minitsy mijery azy ireny kanefa hiditra tahaka ny mpanota voavoatra ao amin'ny tanànan'Andriamanitra. Fa hoy Kristy hoe arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireo rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Tsy mbola tratra aoriana nefa raha izao ankehitriny izao no hamonjena an'ireo natao tsirambina tamin'ny lasa. Tadiavo izay niemotra noho ny aminao. Fehezo amin'ny fiankainkeloko ny ratra vokatrizay nataonao. Akaikezo ilay fofeny fitiavana mangoraka ary aoka izany fangoram-pon'Andriamanitra izany hikoriana ao am-ponao ary hikoriana avy amin'ny fo mankamamy ny hafa ihany koa. Raha fehezina ny mofinainantsika androany dia tokony hitombo mandrakariva ny fangoram-po izay nanaran'i Kristy ny hafa ao anatintsika. Raha mandray an'i Kristy amin'ny fahafenoana isika dia tokony alahelo ny hafa izay efa tao am-bala kanefa ny ala mety honohony amintsika mihitsy aza dia tokony hanao dingana isika ao amin'ny famonjena an'ireny fanahy ireny. Inona moa ny olana raha manantona azy ireny mihitsy? Raha noho ny amintsika no nahatonga azy ireny niala ny fiangonan'Andriamanitra dia isika mihitsy ny tokony hanao dingana hanantona azy. Hifona aminy mihitsy raha izay no ilaina ary koa hanome fitiavana mangoraka azy ireny. Isika tsirairay avy ny fiangonana dia toy ny hôpitaly ary samy manana ny aretina tokoa isika tsirairay avy eo mbola tsy tonga lafatra, mbola tsy tomombana kanefa ny fanetretena ary ny fiankainkeloko no dingana tena ilain'ny Kristy tokoa
ho ataotsika ny ivon'ny fiangonana tsirairay avy. Aoka mba tsy ho latsaka ao anatin'ny fizahozahoana fiebebony fanandratan-tena ny ivon'ny fiangonana, fa aoka ny fitiavan'ny Kristy no hanosika atsika, hanao ny tsara mandrakariva eny anivon'ny mpiara-monina amintsika, mpiara-belona amintsika, mpiara-piray fanantenana amintsika, ary ihany koa mba ho tsapantsika mandrakariva fa hoy Tompo hoe arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireo rahalahy kely indrindra ireo no nataonareo tamiko. Dia mba ao aminao tokoa anie zany teny zany anio, ary hanampy anao handray fanapa-kevitra sy hanao dingana fa mbola manome chance ao antsika Andriamanitra, mbola tsy tara fa azontsika atao hatrany ny manavao sy manatsara ny dingana izay ataontsika. Fa afaka isika misaotra anao zay ray ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Misaotra anao ihany koa mampatsiafa zava-dehibe ny manatsara mandrakariva ny fifandraisanay amin'ny hafa, ary tokony ho taratra ny fitiavanao ny zavatra aseho anay. Noho izany dia ampio izahay Tompo amin'ny alalan'ny fanahinao masina, mba hanome ny fahaiza-manao, hanome ny fahatsoram-po ary meo fahendrena izahay mba hahafahanay manao an'izany. Anaran'i Jesosy, amen.